Tompoko lahy sy tompoko vavy zoky zandry ray aman-dreny raha lahy sy ranabavy faly miarahaba atsika rehetra manaraka an'ity chaîne ity. Ny voalohany indrindra moa dia efa mahazatra isika rehetra ampanajana hatrany no anentanana isika rehetra mba hiaboneny chaîne ary hanao j'aime ny vidéo indrindra moa hametraka ny commentaire mba ahazahoana mifanakalo ny sosokevitra izay ananantsika tsirairay avy. Androany moa isika iresaka mikasika ny foko tsy mihety sy ny fomba amam-panaony rehefa manao izany fangatambady izany. Fa ny mialohany izany zava-drehetra izany dia mbola tsara foana ny mampahafantatra atsika ny mikasika any foko tsy mihety. Ny foko tsy mihety dia any amin'ny faritra Sofia no misy izy reny, toy ny distrikny Analalava, Antsohihy, Bealanana, Mampikony ary Mandritsara ihany koa. Ary tsy adino amizany ihany koa fa mbola tafiditra ao anatin'ny faritra Sofia ny distrikny Befandrina. Nohony zany dia manana ny fomba amam-panao izay tena mampiavaka azy ny foko tsy mihety, indrindra moa amin'izany resaka fangatambady izany. Raha miresaka an'izany faritra Sofia izany moa dia tena anisan'ny faritra anankiray izay tena be mponina eto a Madagasikara raha ny faritra Sofia, indrindra moa izay tsy mihety izay. Ny foko tsy mihety dia rehefa misy tanora hangatabady na hanorina ny tokantrano dia anisan'ny tena mahasarotiny ny foko tsy mihety ny resaka rohim-pihavanana, koa dia arahina mafy sode ary mba misy izany rohim-pihavanana izany. Satria anisan'ny tena zava-pady amin'ny tsy mihety ny resaka loza, izany hoe olona mpihavana nefa mifanambady, tsy mety ka tena tsy mety amin'ny foko tsy mihety zany ary anisan'ny tena mahasarotiny izy ireo ka izany indrindra no mahatonga izy ireo tsy maintsy manaraka ny rohim-pihavanana mba isorohana amin'izany loza izany. Nohony zany moa rehefa mandeha ny fangatam-biavy na hoe fangatambady dia tsy maintsy atao jijy karazana mba ahafantarana ny rohim-pihavanana misy eo amin'ny tanora roa izay hikasa hanorina ny tokantrano. Rehefa mandeha moa ny jijy karazana dia raha ohatra ka tena mifanakaiky ny roa tonta izay hanorina ny tokantrano dia tsy maintsy tapitra hatreo ny fangatambady ary ravana ny fikasana izay hanorinana izany tokantrano izany, satria tsy azo atao ny mandoza araka izay voalazako teo aloha iny. Na zany na tsy zany anefa dia raha ohatra ka tena mifankalavitra ny fihavanana dia mbola afaka aroso ihany ny fangatambady ary mbola afaka mifanambady ny tanora anankiroa izay te hanorina izany tokantrano izany. Ny mahatonga an'izany moa dia misy ny sojabe any amin'ny foko tsy mihety. Ny sojabe moa dia ireo zoky ray aman-dreny ary ireo zay mpitana teny tompony izany fahendrena izany no antsoina hoe sojabe any amin'ny foko tsy mihety. Dia ireo sojabe any amin'ny foko tsy mihety no nametraka ny fomba fiteny hoe lo ny ambora. Ny dikan'ny teny hoe lo ambora moa dia aleo azavaina amitsika fohifohy sy azavaina amitsika tsotsotra. Io no hanamarinana fa hoe afaka mifanambady ny roa tonta izay te hanorina ny tokantrano raha ohatra ka somary efa lavidavitra ny rohim-pihavanana. Ny ambora moa dia kakazo izay ampiasainy ireo fehitra izay tsy manitrika ny razana ao ambany tany ka lavana ny ambora ary asitrika ao anatin'ny ambora ny razana ka alevina any Andavabato. Ny ambora moa dia anisany hazo izay tena mafy ary maharitra taona maro zay vao lo, ka hoariny ireo tsy mihety toy ny rohim-pihavanana izay efa mifanalavitra io ambora io, ka izany no naviany ny fomba fiteny tsy mihety manao hoe lo ny ambora. Rehefa lo ny ambora dia afaka mifanambady ny tanora izay te hanorina ny tokantrano satria efa tena azo lazaina fa mifanalavitra i raha izay rohim-pihavanana izay. Ny fehiny moa dia rehefa miteny ny foko tsy mihety hoe lo ny ambora dia efa miravana izay rohim-pihavanana izay ary afaka mifanambady ny olona na efa mpihavana aza. Ny any amin'ny foko tsy mihety ihany koa dia misy ny fombafomba fanambadiana rehefa mifanambady ny olona anankiroa dia misy ny antsoina hoe manarona. Ny manarona dia mampisikina ny vady vao toy ny lambahoany sy ny sisa tsy voatanisa ary matetika anabaviny ilay lehilahy mangatabady no manarona izany vady vao izany na manarona ilay vehivavy angatahana ho vady. Ary ny zavatra fahita matetika eny amin'ny faritra tsy mihety eny, ny vady vao rehefa saromana raha ohatra ka mitomany dia heveriny tsy mihety fa ho tamana iny vady izay alaina iny raha ohatra ka tomany eo ampanaromana azy.
Iny ranomaso iny dia noheveriny foko tsy mihety fa hahagatra ny tokantrano ary ho tanteraka ny tsodrano hoe mahareta tokantrano. Fa mifanohitra amin'izany ihany koa raha ohatra ka tsy misy ranomaso latsaka ny vehivavy izay saromana na ohatra hoe tsy mitomany dia mampisalasala ny foko tsy mihety sao de tsy ho tamana ny vady vao na hoe tsy hahagatra ny tokantrano izay ho ahorona. Izany hoe rehefa saromana ny vehivavy raha ohatra ka mitomany dia mifono zavatra be dia be iny ranomaso iny ary mifono zava-miafina sy zavatra maro iny ranomaso alatsaky ny vehivavy rehefa saromana iny. Arak'izany anefa moa rehefa miresaka an'izay tsy mihety zay isika dia be dia be ny fomba amam-panao misy any amin'iny fagatra iny ary anisany mbola misy mitazona ity fomba anankiray ity fa tsy dia maro loatra ny mitazona ity satria efa anisany azo lazaina fa efa nilaozan'ny toetrandro ity fomba anankiray ity. Tsy inona moa izany fomba izany fa ny lehilahy anankiray dia afaka manambady olona 7 na manambady vehivavy 10 fa mila mitovy ny zavatra omena ireo vady ary mila mitovy ihany koa ny fitiavana sy ny zavatra izay omena izy rehetra rehetra. Fa tsy mety kosa raha ohatra ka tsy atao mitovy ny fitia, tsy atao mitovy ny fanomezana omena izy reny ary matetika ny olona mpanankarena izay mahavita manome zavatra ireo vady maro no afaka manambady maro any amin'ny foko tsy mihety. Sasatra ka tena sasatra ary anisany efa tsy dia hita firy izany fomba amam-panao izany. Efa ho faramparanako moa ity video ity, arak'izany dia tiako foana ny mampahafantatra anareo rehetra rehetra fa ny foko tsy mihety dia anisany foko izay tena tia fihavanana araka izay efa nolazaiko teny am-piandohana teny ary tia firaisan-kina ihany koa ary tia fandeferana. Izay fandeferana zay dia hita taratra eny amin'ny foko tsy mihety n'aiza n'aiza alehan'izy ireo. Ohatra fotsiny raha mandeha any amin'ny tapany avaratra any ny foko tsy mihety dia maro amin'ireo izay olona tsy mitovy foko amin'izy ireo no manany ihany sy manambanimbany ireo tsy mihety karazana nefa izy ireo dia tsy mba miteny ary tsy mba tezitra amin'izany zavatra ataony hafa izany. Izany dia marika fa tena manana fandeferana tokoa ny foko tsy mihety. Ohatra fotsiny any amin'ny tapany avaratra raha vantany vao mahita ireo tsy mihety ny olona any dia milaza avy hatrany fa hoe i tsy mihety dia dabalava ary ao koa misy miteny fa hoe lemama sy ny sisa tsy voatanisa. Ny sasany kosa milaza hoe ireo tsy mihety dia valizy mena fa ireo dia tsy mba tezitra amin'izany zavatra izany. Satria ny foko tsy mihety manko dia tena tsy mifidy asa izay atao, tsy mba manana toetra izany, manana fanambonian-tena izany ary izany indrindra no ambanimbaniana hafa ireo foko tsy mihety. Nefa ireo dia tsy mba tezitra amin'izany ary tsy mamaly na firy na firy. Ary tsy mihety ihany koa dia anisany tafiditra ao anatin'ny 3 voalohany amin'ny foko izay tena mampiana-jaza eto a Madagasikara satria izy ireo dia tia fianarana ihany koa ary tena entiny izy ireo hatramin'ny farany ilay fomba fiteny manao hoe ny fianarana no lova tsara indrindra. Zay sy zay moa ry tompoko lahy sy tompoko vavy ny resaka azontsika resahana mikasika ny foko tsy mihety androany fa mbola hitohizantsika amin'ny manaraka amin'ny fotoana izay mahamety azy. Koa mankasitraka antsika rehetra navita nihagatra sy nihaino ny video hatramin'ny farany ary azadino foana ny mametraka ny komantera raha ohatra ka misy sosikevitra izay tianao aroso ary ny mahatsara ianao mametraka ny komantera dia afaka mifanakalo hevitra isika ary afaka mifampianatra ihany koa. Zay fa apetrako hatreo ny resaka tsy ataontsika lava fa hametra veloma izahay veloma vetivety. Tsao tsao gaby wie.